Iverina tanteraka ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina nandritra ny filan-kevitry ny vondrona Eoropeanina androany maraina tany Bruxelles moa no tapaka fa hoesorina tanteraka ny Madagasikara ny sazy nanomboka tamin'ny taona 2010. Natsahatra nanomboka androany ny sazy niantra tamin'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2010 raha ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filan-kevitra ny vondrona Eoropeanina androany maraina nandritra ny fivoriana tany Bruxelles tany Belzika. Noho izany dia miverina tanteraka ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina manomboka androany. Ity fanapa-kevitra ity dia toy ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka notanterahana tamin'ny taona 2013. Fifidianana izay nambaran'ny vondrona Eoropeanina fa dingana lehibe namerina ny Madagasikara ao anatin'ny tany tandalana. Raha ny nambarandramatoa Catherine Ashton solon-tena ambonin'ny vondrona Eoropeanina ary nitarika izany fivoriana androany izany dia nidera izay fanapa-kevitra izay ny tenany ary nanamafy fa hiditra amin'ny vanim-potoana vaovao i Madagasikara manomboka izao. Manamarika ny finiavan'ny vondrona Eoropeanina nampy an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fampandrosoana ity fanapa-kevitra ity, hoy andriamatoa Andry Spielbags, mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny vondrona Eoropeanina misahana amin'ny fampandrosoana. Nanambara koa ity farany fa hitsidika an'i Madagasikara ny tenany ny volana Jona ho avy izao, hanamariana indrindra ny fanombohan'ireo tetikasa maro eto Madagasikara iarahana amin'ny vondrona Eoropeanina. Marihana ihany koa fa hanomboka tsy ho ela ny fanampiana Madagasikara ao anatin'ny famatsiam-bola 11e FED izay ho tanterahana mandritra ny vanim-potoana 2014 ka hatramin'ny taona 2020.